Mba ialana kosa amin'ny mety fahatarana sy arerahan'ny ankizy Denis ireo ray aman-dreny no nisafidy ny anatitra sakafo ho an'ireo zanany teny amin'ireo foibe mpanadinana. Andeo jerentsika indray ary ny mikasika izay. Atoandro ora fahavitan'ny tapany maraina tamin'ny fanadinana CEPE ny taterahan'ireo kolonga madinika androany. Ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny dia nisafidy ny nanatitra sakafo ho an'ireo zanany teny amin'ireo toerana nanatanterahan'ireo zanany fanadinana ialana amin'ny fivezivezena ka hiteraka fahavizanana an'ireo mpiadina. Maro ireo ankizy no nisafidy manokana ny sakafo natao androany raha ny nambaran'ireo ray aman-dreny hatrany. Betsaka no nifidy ny laoka trondro na ny tsaramaso izay manampy indrindra amin'ny fitadidiana. Momba le sakafo moa zany tsy nisy fanomanana fa efa tonga tao an-tsaina fa re aleo atao trondro sy tsaramaso ny laoka. Laoka efa tiany mihitsy ve efa tiany mihitsy nefa commande mihitsy zany hoe trondro endasina. Kak'izay fa le mampanelo zany le vezivezy dia aleo mihitsy no anaterana sakafo. Mahakasika le sakafo ve misy fiomanana manokana mihitsy hoe io no atao laoka androany? Tsisy fomanana fa dia efa ino mihitsy dia ino natao. Izay zany tsy dia mitenitena fa efa fanampimanina efa ela izy hoe izao ny any dia tsy azo miteniteny zany. Manome courage anazy any. Rehefa vita ny taranja efatra dia ny opération problème, science de la vie et de la terre ary ny tantara sy fahaiza-miaina ny tapany maraina dia ny taranja frantsay, malagasy ary géographie no natao ny hariva. Heverina fa hivaly amin'ity faran'ny herinandro ity ny valim-panadinana CEPE